sao lahy misy antony hafa no mahatonga ny mpitondra fanjakana iazakazaka amin'ity fametrahana fonja etsero ity, sao misy fifandraisany amin'ity fifanenjehana sy ny raha matahora etsero mitranga eto Madagasikara ity. Rehefa alatsinainy toy izao hatramin'izay ka hatramin'izao nisy nyty Madagasikara ity, rehefa miditra eny amin'ny ministera n'ireo ministra sy ireo mpiasa eny anivon'ny ministera sy ireo sekoly sisy ko Antananarivo aloha zany tsy mianatra fa ny any farita mianatra avokoa, dia tsy maintsy misy le hira-pirenena tadiditsika tsara angam'izay, tsy maintsy mandeha izay hira-pirenena izay. Rehefa mandeha ny hira-pirenena isaky ny alatsinainy io dia ny zoma mampidina an'izay hira-pirenena izay, dia rehefa mandeha io hira-pirenena io Ratovinarivo Sanda dia ohatr'izao ny iran'ny filoham-pirenena azy ho fakafakatsika zay fa alony arahantsika izay hira-pirenena ataon'ny mamim-bahoaka izay. Vitany razanay malala o zay lay filoham-pirenena. Eritreretintsika efa le fanimbazimbana lay mamalagasy mihitsy ny ataony, tena mazavana izy zany le taratasy fa tsy malagasy intsony izy. Honorable Andriatsalavergaetan Ratovinarivo Sanda tsy malagasy intsony izy satria aiza misy atao an'izany ny hira-pirenena malagasy. Raha tena malagasy izy any amin'ny ainy daholo ny andiny voalohany, ny faharoa, ny fahatelo sy ny fiverenan-kira satria malagasy ianao. Ministre ny raharambahiny avy any Djibouti Mahmoud Youssouf zany no voafito filohan'ny voamerany vondrona afrikanina vaovao andimby any Moussa Faki Mahamat izay ny tantana izany nandritry ny valitaona nahazo vato 3 tamin'ny 7 Youssouf tamin'ny fiodinana fahafito tamin'ny fifidianana nazony an'izany raha nitsana teo amin'ny dingana fahatelo ny solitenany malagasy Richard Randriamandranto. Hoe moa zany dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe nanahoana ary mety naomby kokoa ve isika eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany raha toa ka ny filoha teo aloha Ery Rajaonarimampianina ny teo nahoana ihany koa mety ho vokatra raha izy no atao anatin'izany be dia be ny fanontaniana, be dia be ny faneho-kevitra raisin'ny olona sy aparitaky ny olona anaty tambazotra an-tserasera any mahakasika ity ataontsika hoe fifidianana ny voameran'ny vondrona afrikanina ity, fa ny akamarony moa zany dia miteny hoe any ivelany eny io fifidianana io fa tsy eto amintsika ka hoe ity ny anay dia tsy maintsy olaninay zany moa tranga misy zavatra ny ainana teto amintsika ihany koa zany ary faneho-kevitra avy any amin'olona zany izay ny fomba fahitany azy amin'ny ankapobeny, fa ny tena ataontsika hoe misintona ny sainy be sy ny maro ary mbola mahavariana ary mampametra-panontaniana antsika ihany koa dia ny hoe inona marina moa zany ny tena tanjona na hoe aiza ho aiza marina ny tena zava-misy eto amintsika manoloana ity ataontsika hoe fihazakazahana ny mpitondra fanjakana mametraka ny fonja etsero ity, mametraka fonja etsero satria dia taoriny ny fametrahana n'ilay tany Varadrano tamin'ny faraparan'ny volana tamin'ny faraparan'ny taona 2024 teo dia nitokanana ihany koa lay fonja any Iosy dia tamin'izany moa ny tenenina hoe io zany fotodrafitrasana petraka hoe mba mpanjakana ny fandriampahalemana dia tsy natao ihany koa hoe anenjehana olona be fahatany na hoe anina fa ataontsika hoe ampihemitra ny mpanao ratsy zany no resahana daholo tao anatin'izany rehetrarehetra zany tanjona ary tena zava-dehibe zany satria izay no ilaina satria antony ihany koa azadiny fa ny anivon'ireo pénitentiaire ireo efa misy manana ataontsika hoe spécialité mihitsy ny mpiandro fonja zany efa niofana manokana amin'izay mihitsy izy ny fiofanana manokana ataony dia ny hoe mamolavola sy manadio ny sain'ireo voafonja, manova ny fomba fijerin'ireo voafonja hahay hiverina eny anivon'ny fiarahamonina. Zay zany le ataontsika hoe ezaka ataon'ireo mpiandro fonja ireo ho an'ireo voafonja eto amintsika ireo raha ny zava-misy nefa ny aloha sy ny hita hatramin'izay dia miainga hatrany amin'ny mpangaro paosy sika na mpanao sito mahery mazana amin'izy ireny dia
mpamerikeloka avokoa izany hoe efa nahiditra-ponja izy a nanao zavatra tsy nety nandika lalàna sy ny sisa izy a nahiditra-ponja tafavoaka ny fonja izy a rehefa tafavoaka ny fonja izy a de io a fa miverina amin'ny asa ratsy nataony indray zay le hoe mamerikeloka ary ny akamaroany ireo dahalo sy malaso a de mpamerikeloka avokoa ny akamaroany misy zany ny voasitina vaovao a fa mety vitsivitsy am'ireny ataontsika hoe tratra na tafiditra eny anatin'ny fonja ireny de eo zany mampametra-panontaniana hoe aiza ho aiza ny tena vokatra ilay fanabeazana sy ny fanarenana azy teny anivon'ny fonja teo anoloany zany rehetrarehetra zany azadiny ihany koa fa eny anivon'ireny fonja tsirairay avy reny de misy fiangonana io a mopera surmasera mikarakara sy manampy ny ara-panahin'ireo olona voafonjy ireo misy be deabe a ny fiangonana mandresy lahatra n'ireo voafonja ary efa maromaro ihany koa no resy lahatra ka miroso amin'ny ataontsika hoe fanaovana batisa any amponja miroso am'izany ataontsika hoe lasa zanaky ny fiangonana sy ny sisa reny a tsy haiko fa ny akamarony a miova toetra ihany raha ny fahitako azy fa ny akamarony ihany koa nefany a de miverina am'izay ataontsika hoe mamerikeloka zay de eo zany mampametra-panontaniana antsika hoe tanany lalana zatra lalandrinina moa de mampametra-panontaniana ny maro zany am'izao fotoana zao de hoe inona ny tena tanjona ao anatin'ny fametrahana nyreny fonja maromaro eto amitsika ireny a ny fiazakazahana amin'ny fananganana fonja manara-peny tetseroa izay tokoa ve ny tena hoe ilain'ny firenena ho amin'ny ity androany ity sa inona no serasera tiana ho ampitaina ao anatin'izay a zany ny fanontaniana mipetraka any amitsika tsirairay avy am'izao fotoana zao tsy zava-misy mantsy na ny eto-toerana na ny amin'ny sehatra iraisam-pirenena de laozan'ny omba miahaka na ijerevan'ny olona na efa imehezan'ny olona fotsiny eto sika noho izay ataontsika hoe tsy fahaizana mametraka ny lara-pahamehanzy zay satria jereonareo le fifidianana farany teo le araka ny tenentsika teo iny a reny zany de tranga eo anatrehan'ny mason'ny sehatra iraisam-pirenena tokony andraisan'ny mpitondra fanjakana lesona tokony ahaka lesona amin'ny reny tranga reny ny mpitondra fanjakana eo koa de mipetraka ny any sasany ny valim-panontaniana avy hatrany hoe tsy aleo ve ny fonja efa misy eto amitsika no ezahana ho atsaraina mba hanaraka ny fenitra tokony ho izy a anaja indrindrandrindra ny zoan'ny olona voafonja tsy zay hoe anorana vaovao de eo moa zany no mipetraka le fanontaniana hoe sao de mba diversion a na ihany koa hoe inona no antenain'ny mpitondra fanjakana raha ny zava-misy aloha de fisamborana etsy fisamborana ero ty a feno ny fonjany afarany ka leo anorenana vaovao a ahafahana mandray andreo mety ho zany ve sa hoe ahoana fanontaniana mipetraka avokoa zany a am'izao fotoana zao raha ny zava-misy aloha tsara mampatsiafa ireo olona natao ataontsika hoe andry voatazona tany amin'ny mbilobe sy nosy mitsio a efa nampitaiko teto tamin'ny herinandro a tsara ny ho antsika mpiaino no mahafantatra fa efa ataontsika hoe nahazo fahafahana vonjimaika zany a izy enina rahala mianakireo a de amin'ny fahenina ny volana martsa ho avy izao ny audience an'izy ireo zany a mahakasika izay zavatra y tsara mampafantatra an'izany a mba ho fantatsika ihany koa satria de aisan'ny no resantsika teto zany rehetrarehetra zany raha ny resaka fonja indray aloha de jerentsika hoe amin'ny tantara ny Madagasikara de ny fonjana tany mora ny tena ataontsika hoe antitra indrindra sy ataontsika hoe zokiny indrindra atao anatin'le izy a efa tamin'ny andro fanjanahantany io fonjana tany mora io no napetraka de tany am-piandohana raha toka vinavina napetraka tamin'izany fotoana de hoe voafonja eo amin'ny 800 eo a no antonina afaka raisin'ny fonjana tany mora na lahy io na vavy zany a total zany a izay 800 izay ny taona 24 anefany a raha tsy diso a ny taona 24 a ny isan'ny voafonja atao de efa mihoatra ny 3,000 de hitantsika am'izany hoe aiza ho aiza le hoe 800 a sy ilay hoe 3,000 atsy
miafeno zany ny fonja zay mety zay ve no antony ny rosony ny mpitondra tamin'ilay hoe ananganana fonja vaovao a hamindrana nyreo ataontsika hoe surpopulation incarcérale reo sa manahoana satria ny antsony sehatra iraisam-pirenena hoe jereo ty zoan'ny olona voafonja ao Madagasikara ity mety toy izay ve nefa raha ny tena izy a ho an'ny firenena iray zany ho an'ny ataontsika hoe na raisina ho ray aman-dreny sy zanaka fotsiny aza ray aman-dreny ny mpitondra zanaka ny vahoaka entina tokony iompana bebe kokoa any amin'ny ataontsika hoe fanabeazana sy fitaizana no tokony imasoana eo zany le tsara fipetraka le hoe système ino moa le ty mametraka melo système préventive tokony any amin'ny prévention kokoa zany no tokony imasoana raha ny zava-misy aloha mba tsy ahatonga ny olona hiditra ny anaty fonja zany hoe apetraka ny fanabeazana arafitra tsara ny sehatra ny fanabeazana omena asa ihany koa ny tanora satria ireo dia anisan'ny mahatonga ny tsy fandripahalemana eny anivon'ny fiarahamonina mahatonga ny fisamborana eto sy eroa noho ny tsy fisian'ny asa sy ny tsy fisian'ny vola miditra ho an'ny isa-tokantrano a any ka manaonao foana ny olona any zany ny tena tsara kokoa apetraka raha ohatra ka tsy maintsy a iroso amin'ny fampanajana ny zon'olombelona isika raha toa ka iroso amin'ny fanatsarana ny fiarahamonina isika eto Madagasikara tsy zany nefa no ataon'ny mpitondra fa de efa mivonona sahady izy zany hoe tsy maintsy ho betsaka ny olona ho voafonja ka aleo apitsika isa reto fonja ireto zay zany a fomba fijery samihafa zany satria lay fomba fijery voalohany de misoroka mialoha ny fahatongavan'ny olona any amin'ny fonja zay fisoroana mialoha zay a de tsy misy afa-tsy ny ataontsika hoe fanatsarana sy fijerena manokana ny sehatry ny fanabeazana eto de tsara ny miresaka makasika an'izy ity a satria ny fanabeazana de tsy mijanona amina sehatra iray ary tsy natokana ho an'ny olona iray a fanabeazana ihany koa de isan'ny fototra voalohany ianganana amin'ny fanatsarana ny toe-piainana sy ny fari-piainan'ny mponina io fanabeazana io de miainga voalohany ihany koa ao an-tokantrano ao anaty akonana zany a no tokony miainga izay fanabeazana izay vao manohy a ny any an-tsekoly a ny any am-piangonana sy ny sisa manamafy ny any anatin'ny fikambanana masina sy ny vomerana asa sy ny ataontsika hoe vondrona na fikambanana sy ny sisa zay aloha zany a tsara mampafantatra atsika fa raha vao misehatra fanabeazana no resantsika tsy maintsy miainga avy amin'ny ao an-tokantrano a ny ankohonana no miainga voalohany a zay vao manamafy ny any an-tsekoly sy ny any am-piangonana manamafy ihany koa ireny ataontsika hoe fikambanana sy vomera isan-karazany reny ny ao tokantrano de tsy iza fa ny ray aman-dreny sarotra ny irosona am'zany amin'ny fianakaviana sasany satria tsy hitany ray a na tsy hitany reniny a de izay ray aman-dreny eo a tsy maintsy mamita ny adidy a amin'izay fanabeazana ny zaza izay ny ray aman-dreny zany voalohany indrindra tomponantoka amin'izany ataontsika hoe fanabeazana fototra izany eo zany de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ahoana ny atao mba hisian'ny ataontsika hoe fanabeazana fototra mipetraka tsara fanabeazana fototra mipetraka tsara zany a de tsy maintsy mahafeno n'lay fepetra lay hoe ara-batana ara-tsaina ara-panaya de azombola sitsika ihany koa hoe ara-piarahamonina satria ny anivon'ny fiarahamonina no isiny zay fanabeazana zay fanabeazana ara-batana aloha de tsotra mahazo sakafo ara-pahasalamana misakafo tsara zany lay zaza voakarakara tsara izy a voatsabo tsara ihany koa raha sendra marary a de mahatsapy izy a fa mandry fahalemana zany ao anatin'ny fanabeazana ara-batana zany a mahatsapa ihany koa izy hoe voaro a ary misy olona mity azy izay a de fitambarany ny ataontsika hoe fanabeazana ara-batana misakafo tsara voatsabo tsara rehefa misy tsy fahasalamana de milamina ihany koa izy a fa tsy ohatran'ny tany avatomandry hoe andeotsika hitsopinenana fa manenjika ny zandary
zany zao tsy milamina ny fiarahamonina ao anatin'izany rehetrarehetra zany ary tsy mandry fahalemana izy na hoe ndao tsika atory any antsafa ho avy efa nanatitra taratasy eto fa hakan'le omby eto le dahalo misy zany eny anivon'ny fiarahamonina ary ny dahalo mihitsy de tena mandefa taratasy na miantso antariby hoe miomanina reo fa ho avy eo zay rariva akan'lay omby ohatr'zao eo amin'ny tanàna misy anareo matsiaro ho mandry fahalemana ny olona de voataiza ara-batana izy ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny fitaizana ara-tsaina kosa de manosika sy mandray andraikitra amin'ny fianarana ray aman-dreny zany de manosika an'ireo mpianatra manosika ny zanany aiza sotianatra mandray andraikitra ihany koa ao anatin'izay ny ataontsika hoe fianarana zany ny andraikitra raisina moa zany mazava ho azy de ny fividianana an'ireo fitaovana ny akanjo fitafy ny fanatsarana mba tsy ho lasa resabotsy lay zazakely any ampianarana sy ny sisa de manampy ihany koa amin'ny fampivelarana ny sainy amin'ny fampitomboana izay fahalalahana ananany zazakely io moa zany de tsara ny manamarika fa tokony ohatra ny ray aman-dreny indrindraindrindra amina fietsika sy ny fomba fiteny eny anivon'ny fiarahamonina eo anivon'ny tokantrano amin'ny fanabeazana ireny zaza ireny am'izao de maromaro ny ray aman-dreny tsikaritra fa mikitakita ny zanany mikapoka ny zanany efa nifoanana moa ny tany amin'ny sekoly ny ataontsika hoe fikapohana fa eny anivon'ny fiarahamonina ny anivon'ny tokantrano de mbola misy an'izay ataontsika hoe fikasihan-tanana sy ny sisa zay fitaizana ara-tsainy zany de ny fitaizana ara-panahy mazava ho azy fa ny fitomboan'ilay zaza amin'ny ara-pinoana sy ny fifandraisana eo ihany koa ny fatahorana an'Andriamanitra ampahafantarina azy ohatra ny ataontsika hoe inona ny mahazava-dehibe an'izany hoe batemina batisa izany zarina ivavaka ilay zaza amaky baiboly amaky an'ireny boky masina ireny zarina ihany koa miditra fikambanana masina na miditra amin'ireny ataontsika hoe vaomera isan-karazan'ireny ary zany no isaorana manokana ny skoto sy ny tily satria fiangonana de misy an'ireny fikambanan'ireny mamolavola sy mitaiza manampy ny fitaizana ra-panahy tokony ary tsy maintsy ho ataon'ny ray aman-dreny ny fanabeazana ara-tsosialy moa mazava ho azy de eo anivon'ny ankonana no ianaran'ny ankizy ny fomba fiainana ka raha fiainana mibiririoka zany no fiainana hitany eo amin'ny ray aman-dreny de mazava ho azy fa tsy maintsy ibiririoka ihany koa ny fiainan'le zaza rehefa avy eo eny anivon'ny fiarahamonina ihany koa no ianaran'ny zaza zay ny ataontsika hoe fahalalam-pomba isan-karazany ny manao azafady ny miarahaba olona reny fahalalam-pomba avokoa reny ny fifandraisana amin'ny hafa ny anivon'ny fiarahamonina zany sy ny fahaizana miaino fifandraisana amin'ny hafa sy ny fahaizana miaino zavatra notovozona tany amin'ny fiarahamonina tany amin'ny fanabeazana tamin'ny mbola kely zany ataontsika hoe rehefa misy ny mangataka fitenenana na misy iresaka aminao mila mahay miaino azy ianao izay fahaizana miaino zay de anisan'ny fanabeazana ratovina ihany koa zany ny aveo ao anatiny koa ny fahaizana ataontsika hoe mandray adidy amin'ny maha olombelona sy amin'ny maha kristiana ny antony resako an'izany hoe fanabeazana rehetrarehetra teo zay mba hidiratsika ny amin'ilay hoe mirindra sy milamina avokoa ve zany am'izao fotoana zao raha toka hirososika ny amin'ny ataontsika hoe prévention fisorohana meloa ny tsy hahafeno ny fonja misy ve ny dingany efa ataontsika miainga amin'ireo ataontsika hoe fanabeazan'ireo satria rehefa tsy voavolavola hatrany fotony ny tanora sy ny ankizy mazava ho azy fa rehefa lehibe izy hameny fonja ireo ameny fonja ireo afaka 10 na 10 taona anoany zany izay no antony hoe mahazava-dehibe ny fanabeazana mialohan'ny ataontsika hoe fandraisana fepetra ty moa zany de mazava ho azy fa mbola be resaka mahabe resaka am'izao fotoana zao ihany koa satria eo de misy ny ataontsika hoe fitanilana am'izay fandraisana fepetra izay satria de misy ny olona andraisana fepetra ary haingana misy ny olona tsy andraisana an'izany fepetra zany ninoninona ataony ninoninona tsy mety ataony eny anivon'ny fiarahamonina zany rehetrarehetra zany
de mila diniana avokoa de eo zany mampametra-panontaniana hoe ny firosona am'izay ataontsika fisorohana izay ve no mahamaika ny mpitondra fanjakana lay ataontsika hoe système resaka prévention ve no mahamaika zany a raha toka irosona ny fampitomboana isan'ny fonja eto amitsika sa ny répression a de le fampiarana ny sazy a famonjana sy ny sisa raha ny zava-misy aloha de tsy manana souciany zany ataontsika hoe prévention izany a ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao raha ny zava-misy a de izay ataontsika hoe répression na zay famoretana sy fanasazina izay a no miatra eto anivon'ny fiarahamonina am'izao fotoana zao eo zany ny mahatonga an'lay hoe niza maneho hevitra niza miteny a niza mitaka ny zony a de miroso avy hatrany am'izay ataontsika hoe répression sy fanazazina zay a ny mpitondra normal raha miabetsaka ny any amin'ny fonja satria banga ilay ataontsika hoe fanabeazana tany am-piandohana banga ny fanabeazana ara-batana fanabeazana ara-tsaina fanabeazana ara-panaya fanabeazana ara-piarahamonina sy ara-tsosialy a eto amitsika maromaro ny fiangonana eto amitsika de eo zany de mampametra-panontaniana hoe ireo fiangonana maro anisa eto amitsika zay mitomba ohatry ny anany reny ve zany inona no andraikiny eo anatrehan'zany rehetra zany mba nisy vokany ve ny ataontsika hoe fanampiana sy fanabeazany reny fiangonana ireny ary mazana ihany koa ny fiangonana sy ny finoana de ataon'ny sasany fialokalofana ataon'ny sasany ataontsika hoe inona moa zany filazan'zany fanaovana récupération politique ihany koa fiangonana indraindray ny resaka finoana mbola misy manararoatra an'zany eto amitsika hoe rehefa misy an'izao de ina izy fa miezaka misehoseho any anivon'reny fiangonany reny a mba hoentina ambabony ny foniny olona fa hoe pino a na hoe matahotra an'Andriamanitra sy ny sisa anjarany zany ary izy no mahafantatra izay tena anatiny tsirairay avy any zava-misy eto amitsika zany ary ainatsika na be resaka ihany koa tatoato reny zavatra reny fa tatoato moa zany a somary tsy de tena hoe nahitana vokatra ny firy raha iresaka isika hoe ady amin'ny kolikoly aloha io mantsy de tena hoe anisany mampitombo ny isan'ny olona tafiditra amponja ihany koa mba tsy ilazana lay hoe tsy miresaka tsika le kolikoly goavana fa le kolikoly madinika eo moa tsy zany de miteny ny olona hoe ny lalàna de natao hoan'ny madinika eto Madagasikara fa tsy natao hoan'ny vaventy a misy fanavakavahana zay lafiny zay de raha ny resaka ady amin'ny kolikoly aloha ny resantsika de anisany a tena mahabe resaka ity resaka kolikoly ity mahabe resaka ho ia satria ireny ny kolikoly goavana ny rahantsika nahita reny a de inona ny nataon'ny fanjakana teo anatrehan'izay tsy mbola nisy fepetra no raisina aloha raha ny fahitako azy manokana makasika ilay ataontsika hoe raha makasika andro mivosy tamin'ireny fotoana reny a mbola tsy nisy ny fanadihadiana teto Madagasikara makasika an'ireny a zava-misy anefany a ny malagasy de nanao engagement tamin'ny mpamatsy vola nampanantena ihany koa ny vahoaka malagasy tamin'ireny fotoana ireny a fa hiady amin'ny kolikoly a sy ny tsy maty manota zany hoe io zany lay ataontsika hoe fametrahana ny lalàna de fampiarana an'izay a de efa nanome fahavononana hiady am'zany ny mpitondra kanefa ireny ny zavatra misy izay rehetrarehetra zay zany de entina ilaza amitsika hoe sao lahy misy antony hafa no mahatonga ny mpitondra fanjakana hiazakazaka amin'ity fametrahana fonja etsero ity sao misy fifandraisany amin'ity fifanenjehana sy ny raha matahora etsero mitranga eto Madagasikara ity raha tsy izay mantsy ny zavatra misy a de tokony no efa nisy a ary ho hitatsika ny hoe io famiroso a amin'ilay tenena tena am-piandohana hoe fanabeazana fialana amin'ny famonjana no tokony hiazakazahany ny mpitondra fanjakana fa tsy ny hoe iroso am'izany ataontsika hoe fisamborana izany ny tena mahagaga ao anatin'ity de ilay resaka hoe kolikoly teo a efa noresahan'ny
Transparency International moa zany tamin'ny reny fotoana ireny fa ny zava-misy eto Madagasikara de ny fonja no isan'ny ataontsika hoe be kolikoly indrindra. Raha ny fanadidina nataon'ny Transparency moa tamin'ireny tsy haiko na taona 2024 na 2024 fa ny 570 isan-jaton'ireo voafonja izay nanaovana fanadihadiana de nilaza fa ny fanomezana tsolotra no isan'ny trangana kolikoly mateti-pitranga eny anivon'ireny fonja eto amintsika ireny. Tamin'izany moa de efa voaresaka mazava ary ny Transparency International Initiative Madagasikara no niteny an'izany fa efa tralina hatrany amin'ny 4 ariary ny tsolotra fanao eny anivon'ireny fonja ireny eto amintsika zany. Amin'izany fotoana zany tamin'ny 2023 raha ny tatitra nataony zareo io teo moa zany de nanolotra sosikevitra ny firaisa-mony-pirenena, nanolotra sosikevitra ihany koa ny maro izay nanao fandiniana sy fanadihadiana mahakasika an'izany ataontsika hoe ady amin'ny kolikoly eny anivon'ny fonja zany ady amin'ny kolikoly sy ny fampanajana ny zony voafonja eto Madagasikara zany. Ny ainga tamin'izay mantsy zany no ataontsika hoe fangatahana hoe inona no atao hampanajana ny rafitra, hampanajana ny fenitra ka hanaja ny zony olombelona ny fonja eto Madagasikara. Ny zava-misy efa ny rahantsika nahita ary fantatry ny rehetrarehetra zany hoe mifahafenon'ny fonja izany io moa de mandeha ny resaka tamin'ireny hoe rehefa matory amin'ny alina de ohatrany hoe misy rehefa tonga ny adiny ray de mitehaka ny anankiray de mifamadika indray de no le fahafenony zany. Za moa mbola tsy tany fa mbola tsy nahita tsara hoe ahoana fa zay ny zavatra misy no fahafenon'ny fonja araky nefa isa nomeko teo hoe raha toka 700 no napetraka tany am-piandohana hoe ho zakan'ilay fonja ho an-tany mora ny taona 2024 efa tafiakatra tany amin'ny 2024 efa tafiakatra 3 nisan'ny voafonja teo amin'ny an-tany mora hitantsika amin'izany fa feno de ny sosikevitra naroso zany tamin'izany fotoana de ny hoe tokony ho ampitombona teti-bola manokana ho an'ny fandraharahana ny fonja indrindra zany ny teti-bola natokana ho an'ireny fonja tsirairay avy ireny. Io zany ilay hevitra tany am-piandohana hoe tsy tokony hiazakazahana ny fanaovana fonja vaovao fa ny fanatsarana sy ny fanarenana ireo fonja efa misy no mila irosoana ao anatin'ilay izy. Mifandraika amin'ilay hoe sady manatsara sy manavao an'ireo fonja efa misy zany no miroso amin'ny ataontsika hoe fiomanana mialoha mba tsy hahatonga ny olona hiditra-mponja. Mifameno zany zavatra zany. Isan'ny sosikevitra naroso ihany koa de ny hoe tokony ahena ny isan'ny voatazona amponja amin'ny alalan'ny fampitombona ny isan'ny mpitsara sy ny fanatsarana ny fanomezana zany. Zany hoe matetika ny didy fitazomana vonjimaika ary ny fametrahana ny sazy hafa ankoatran'ny fitazomana amponja zany de ho an'ireo fandikan-dalàna madinidinika. Io zany tokony mila jerena zany zay lafin-javatra zany satria fandikan-dalàna madinidinika matetika no ampidirana amponja de misy mbola tsy voatsara amam-bolana maro ireny tafiditra amponja vonjimaika ireny. Rary ny raha feno ny fonja eto amintsika. Izay zany tokony hoe ahena ny isan'ny olona voafonja. Zay tsy midika hoe tsy ho saziana akory ireo zay tsy manara-dalàna, ireo zay miopefy fa tokony misy ataontsika hoe kategoria zany amin'izay lafin-javatra zay. Manana système fahafahana manao an'izany sika ary mino fa be deabe ny olona manana traikefa sy manam-pahaizana afaka mandinika tsara ny lafin-javatra tahaka izany. Sosikevitra tokony irosoana ihany koa de ny hoe fametrahana ilay paikady hiadiana amin'ny kolikoly eny anivon'ny fonja amin'ny alalan'ny fampandraisana anjara ny teknisianina manokana amin'ny ity sehatra ity. Zany hoe mpisehatra ivelan'ny fandraharahana ny fonja zany. Zay le efa niteneniko teo hoe manana manam-pahaizana manokana sika ao anatin'izany ary manana ataontsika hoe olona manana traikefa ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Toizantsika ny SMS amiko aloha de avela anjaka ny ratsy de tsy ombontsony ny fonja
de aleo mpitombona fa betsaka tsy miray hevitra amin'ny orange de mihidy any zay zany amin'ny akapobeany misy antso tafiditra afaka mitena manao hevitra avy hatrany zany mba sakitara kely le zava-misy aty aminay aty azafady zao le tranga ety amin'ny terminus bus 119 zany ity akanjo de rehefa le maraina moa de milahatra ny bus de rehefa milahatra ny olona de misy bandy anankitelo zay no eo de voan'le filaharany olona eo zany mandamina le olona eo de ny zavatra mampalahelo de zao misy le olona tsy milahatra zany fa manome vola kely an'ireo bandy anankitelo reo manome 500 200 de tsy milahatra le olona fa tonga de miditra efa nitsasiny ny olona sasany zany miditra de zay zany mba tiako anairana kely amin'ny tompona ndraiky fa hoe tsy haiko izy ny tompona ndraiky zany ny filohan'ny coopérative avisa izy fa tena mampalahelo le olona milahatra sara tompoko eo zany de mbola zava-misy zany fa tokony mametra-panontaniana ihany koa hoe ireo ve lay cadenceur moa sa iny le filazan'le coopérative reny zany hoe olona avy any amin'ny coopérative mihitsy ve ireo mandray an'izay volo zay de eo zany tokony andraisana fipetra satria de maromaro tokoa ny fitarainana efa naheny fitarainana ihany koa mahakasika an'izany indrindrandrindra rehefa mody am'le ariva iny am'le filaharana bus mazava ho azy fa normal raha miteny moa zany zareo ilay mitaiza kely sy be voka alefa voalohany iny tsy de mino fa tsy de misy ady hevitra loatra iny fa raha izany tragna zavatra zany mila fandraisana fipetra ihany koa misy miantso atrany fa tapaka le izy raisitsika ny SMS vakina trany ny SMS voaray eo ampiandrasana ny antso bonjour te honany fandehany azafady saika ambany tany za hoe elaela fa nakaiza hono ny honorable Florian Tsentsony misaotra tompoko fanontaniana mipetraka moa zany misy antso tafiditra miaraba tompoko salama tompoko te hona fandehany eny tompoko afaka maneho hevitra avy hatrany ianao eny tompoko afaka maneho hevitra avy hatrany ianao hainareo moa io ahoana ny fandehany io tsy raha andeha ho vitatsika ino koe atahoranareo miakatra ambotolo keny io miakaranareo fa zahay faritany eny io za vao apoto hoe ataotsika daty raika avao fa ahoana ny fandehany lava ty tsy havitatsika any tsy havitana azy io namanaokory fa miakara eny ambotolo tsy ataotsika daty zay ny fanafody fa ahoana ny fandehany lava ty tsy mahavita azy tsika ni agnaty serikey zao allo oui eny tompoko agnatin'ny serikey tsika zao agnatin'ny serikey miandry tsika miakaranareo miakara regny de omeo daty fixe Madagasikara mbotsiroatra hoe ny fandehany lava ty tsy mahavoavaly azy zany fa ny grevy miakatra ambotolo isa avao no ie sototo makasitraka anao am'izay fanehokevitra zay voaray zay ipadrasana ny antso manaraka salamakolo afatra ho an'ny mpitondra afatra ho an'ny mpitandro filaminana rehetra ty raha ohatra nareo efa manan-karena be mitovy amin'ny filoha io de ampio izy fa raha mahatsapa fa mijaly ianareo ialao izy hoy anta avy aty Mahajanga merci kolo anta avy any Mahajanga resaka mpitandro filaminana salamakolo tokony miantso an'ny rajoelina iray raha laly ny antso teo iny mba ho velesina fa le voalohany efa tsy voafe ihany Jocelyn Sambava ihany ozy izy moa zany le ny antso teo oui be deaibe mantsy ny sika piano manjotsy tapaka ny valavalopolo teboka valo no miteny an'le hoe maninona ny tsy miteny maninona laseza marojona raha tiany eto any fa noho ny andraikitra lehibe zay sahanoko amin'ny fandarana de ona fandehana satria tompona andraikitra voalohany amin'izay fandarana zay ny tena de sady mandrindra amin'ny akapobe no mitrandraka vavao ihany koa sy tsy maintsy mamao vavao alefatsika isan'andro
izay mahatonga ana hoe miaraka amin'ny andriatsilavo herigaheta mandrindry zay amin'ny akapobeany izay fiarah-miasa zay sady mieno amantsiny teo ny fandarana no mieno any ko ny mivantana amin'ireo fampiakarana grady isa tokony amin'ny général de division général de brigade teny vato eny izay niakatra indray zany reo efa eo dia nampiakarina ao amin'ny ambonimbony kokoa midika izay fa misy zavatra hafa ao anatin'izay fa tsy hoe manakaizy ihany nanakaizy ihany fa eto foana ny alatsinainy sy ny talata ny alarobia ihany ny tenako ny tseto fa ny alatsinainy sy ny talata ny lakamisy sy ny zoma dia eto foana ny tenako ao anatin'izay fandarana dia ao fandeana izay tsy nitsaraina oatra izay le olona le asa afaka manao famakafakana hatrany sika dia raha isika zay antso tafiditra sy ny teny maro sosina izay miarabanao miaraba tompoko avy aty saza ka zao ihany eny tompoko dia ahoana fandehany dia ahoana fandeha niaraka ny afatry ny FFKM zany hoe manoloana ny aoka sy amony eritreritra manoloana ny zava-mitranga sy misehoko itiny fa aoka samy misy sazy zoro andrany ny andraikitra tandriviny azy aho ka hita moa zany zao a fa reo tamin'ny 20 tamin'ny 2020 dia mitafika no mandray andraikitra ka dia nitafika no mandray andraikitra asa moa amin'izao fotoana zao manahoana marina fa dia misaotra nitafika tamin'izany fotoana zany fa dia zay tsy isandrasana zao fa dia misaotra betaka kasitrahana ny avy any isandra izy teo raha tsy diso a name an'izay faneho-kevitra zay a mahafantatra tsara ny tantara sy ny zava-nisy teto amin'ny firenena ihany koa matoa mahatadidy an'izany zavatra misy zany sy tena tsara madafy a tena tsy mamely mihitsy rangah izao fitondran'izao a tsy milamina intsony a ny fiainam-bahoaka tsy nisy toerana moa izy iny a azavariana fa andao alaina io manoratra io manoratra ndaso azavariana fa andao alaina io izy zay fotsiny zany a dia hoe ny manoratra dia tsy iza fa ijimy avy aty a paratanjona zay zany a avy any paratanjona zany izy nanoratra ahoana kolo azaranga tena tsy mankafy hoandry io satria tenany ny tenany any no hainy ozy izy sarotsaratra koa mamaky an'la SMS ndray a misy mifangarongaro le teny salamakolo a aty andrano velona ilay misy nanindry ilay radio fa afaka mba jerena kely ve azafady andrano velona zany a misy manindry ilay radio teo salamakolo a za eva tia toliary avao manao akory ilay filo io fa mbola miakatra vidim-bary io ny sisa mampiena ny sasany koa ny ena merci kolo resaka vidim-bary efa verina marina koa le 570 a ho atsika zay efa nitenen'ny radio elandry nirina hoe afaka tapabolana moa isa 3 volana niteneniny tamin'izay ray volana efa tapitra le fotoana tapitra tamin'ny zoma lasa teo a tapitra tamin'ny omaly zany nataontsika izay efa miverina ave amin'le 570 kapoka amin'ny varitsika satria zay le fampanantenany dia ho hitatsika eo izay zavatra zay hoe miverina anatin'izay tanteraka avetsika sady fampanantenana pokaty ohatran'ny mahazatra ihany no ataony toizatsika ihany zay andriatsilaverikahitany ialana tsindrindra oe afantanena mipetraka zany zay a ho antsika rehetrarehetra eny any fiaramonina aiza moa zany ny faritra misy antsika manahoana ny vidim-bary any amintsika any amin'izao fotoana zao a empandrasana an'izany dia toizatsika ny famakinany SMS miaraba Cool FM ny fandehany dia ny mibeny tanànanay ato amin'ny commune Mitsinjo Betany Mena district ny Toliary faharoa nyrotsaka hofidiana indray tamin'ny fifidianana mera teo amin'ny anarany Antoko Irmara fa tsy ny lany fa ny candidat indépendant ny lany kanefa rehefa ny tsara ny tribunal administratif dia miverina ny fifidianana oui tsy mampaninona satria samby tsy lany ny fifidianana tsy atao ihany no mampalahelo fa zahay tsy matahotsy fa itoy ny tena mahatserika anay vahoaky tamin'ny herinandro iny izy a vao nanao passation amin'ny 1er adjoint ozy izy ka izy nanao propagande reny a tsy nametra-pialana fa mbola perinasa ihany ary avy amin'ny kami o izy zany tranga hafahafa ihany koa zany a any amin'ny faritra atsimo iny miarabanao ampitomboina ny fonja manara-penitra midika zany fa ho mafy ny fanenjena nefa tsy ho amin'ny fandripahalemana fa ho an'ireo manohitra ny tsy mety ataon'ny mpitondra
misy aza de maty vaovaokao. Ny biby aza arovany fa ny olona vonoiny tsy amin'antony misaotra dafy zay zany fa ny okevitrany mahakasika an'ilay fonja nyresantsika teo. Mbola avy mahajanga ihany nanakory moa olotsika tsy lany tamin'ny fifidianana filoha africain iny tsy aleo ve mananamby tsy aleo ve nanana ny amby nanangala ny hery ozy izy zany hoe mantsy an'ilay filoha teo aloha zany resaka jirama indray ozy izy de fampanantenana pokaty niverina amin'ny fanjanahantany fanadila koa miverina fanjanahantany tsika amin'izao fotoana zao izy izy ny avy any Mahajanga zay tsy andehana ny ala tsy andeha tsy mazava resaka orange hofakitsika eo ihany rehefa aveo fa misy antso tafiditra miaraba tompoko de ahoana fandehany Pierrot avec Carpe io. Pierrot ien tompo Zao le mba teny koa rehefa fanantenana didim-bariny izy fotsikotsy zata zavatra vita io fa io ne zay le mana efa mana koa raha ve fanafitany teny hoe manapotena atao mandainge manditike any teny vita io fa ile le karna vitrotra zay ny tena izy zay ny tena izy le karna fa tena mel fa tena maty ilay rehefa fa vividezike na rivony kilao ny ovonay ny jato ny kilao ahoana no tomba oe tapaka avy any Carobin ary zava-misy zany zay le nitenentsika hoe faty antoka tanteraka ny ainany tantsamy zao fotoana zao lafo ny vidinjezika 9,000 ny kilao izy ny zezika am'izao 900 nefa ny kilao ivarotana ny ovy ahoana dafy tena efa tsy voafeny intsony ny kolikoly eto Toliary ary ny bianco eto Toliary tsisy ilana azy satria maro ny fitorinanay tsisy toy ny ozy izy zavady tokony foanana ny bianco fa vao maika manamafy ny kolikoly fizarana place ny sisa antso manaraka miaraba tompoko allo de ahoana fandeha yo dia de hoana fandeha mandeha zao ien tompoko afaka maneho hevitra avy hatrany ianao azafady tsy resaka fandeha fa fa tsika nisy vaovao tiagna alefa oui ampitao ary raha mbola agnatin'le fandarana deonany fandeha na reza de miandry kely za tapitra igny de zay vao alefako le zavatra mbako horonany tsara iny ary rehefa aveo mifampiantsa satra ankasitrahana ialana ty ny fa ohatrany mikohakohaka koa foany am'ty fiovavoan'ny toetrandro ahoana dafy tokony foanana ozy izy mibianco fa fizarana place ny tena nananganana azy fa tsy ady amikolikoly akory resaka bianco ny Toliary io miaraba tompoko raha tompoko volapay mo ien tompoko de ahoana fandehany avy Toliara ien tompoko mahavandra zany le governerana eto amin'ny resaka lalana lalana mandeha mahavatsy premier tsy misy bity lalana fampianarana ampiarabare tsy misy bity eo tamin'ny gendarme tsy misy bity ny maimbaika an'izao dia namboatsy lalana miporo zika ame aéroport fangalanan'izao fananakire zay ihany no mba fandehanfanana avy mila fatao em'izao tsara otatoko ankasitrahana ianao ary tamin'ireny fotoana de tena natao retany ren-danitra mihitsy fa anisany hoe nametrahana an'ireny gouvernoura isaka mifaritra reny de ampanamboarana lalana isany andraikitra hosanany gouvernoura zany ary ny gouvernoura tsirairay tamin'ireny de fa nilazaina fa tokony havita lalana 570 kilometatra isa-taona faritra aiza moa zany no efa nahitantsika an'izany eto sika mahita hoe iza no afaka miteny efa misy ny sitraka zany miaraba tompoko salama de ahoana ny fandehany vety Toliara avao ien tompoko ino fandehana ato fa aosio lany ato toroany musulmane eto azy lentalentandro maraitsy aliva sanatana ata mandeha 5 arivo isanandro vatako zao aosy moaomby
mahatsieritsierinareo mahavelon-tanàna aminay mba hampitaonareo am'izay tokony ampitazy any koa de rehefa mamony tanàna ety reo tsy misy raha magnodiky tanàna ety asa raha teo atao raha tsy fivavahany koa raha ataondraha reto fa lahafandiana koa fa nipoteky olona deniko fa tsy nahitako fa fivavaha manahaka an'io ndraiky tegna tebina olombelon-tegna fa tegna zao mba koa mitady-tegna taloaloha tsy nisy raha manahaka an'io fa tsy nahitako raha manahaka an'ity ndraiky eo misy fakombazy zao namonao sira iaby aosy kelikely aby manao zao mbo aosy mbomin'olo ao mbivavy mbo tokotokony teraky io vonelo izy iaby ay amizay laraka mifazakora handany tanàna kita amin'ny firenena ty fa tsy raha fivavaha zao ataon'izy io ary koa aty misy tompondrozy fa tsy agnatin'izay eo tsy haiteny mampanao ny raha reo tsy haiteny midikany izay avao koa mba apita amin'ny tompony ndraiky tao koa zay tokony ombany agny tompoko akasitrany anao a mahakasika izay a rehefa maromaro raha tsy hoe ramose ihany miantso matetika mahakasika an'ity resaka osy a ao toliary ty a mametraka an'izay sosi zay a ho foana n'ilay fiompiana osy any atsimo raha zao no mitoy ho izy salamakolo a malala avy aty Tanjombato marina mihitsy zany fa am'izao ny sahirana no hiaran'ny lalàna fa ny mpanasa ny mpanana sy ny manana fahefana no tena tompony lalàna eto amintsika salamakolo a tena mijaly rangany ny olona manahoana manoloana ny vidim-piainana tena tsy zaka intsony ny karama kely nefa ny vidin-javatra midangana be tanteraka ihany fitakiana syndicat ny karama ny mpiasa tsy miankina fotsiny io tsika izy a dia tokony ampiakarina ny karama ny mpiasa indrindra ny mpiasa tsy miankina fa raha mbola rajoelona ny eo vao maika potika ny malagasy manamafy ny fitakiany syndicat zany izy a tokony hojerena izay fampiakarana ny karama zay dia ahoana ny fandehany tena zendagna izahay mahita ny fanamboarana ny RN7 am'izao na ho tapitra zany mandat mety tsy ho vita io tonga any Toliary ozy izy zany hoe manao dia nitsokatra zany fanamboarana lalana amin'ny RN7 milamina dia milamina salame nahazo fankatoavana avy amin'ny kafe ilay kianjany Barea Mamasina dia mba ahoana ny valiny sa mbola tsy nahazo homologation ihany koa ve andrasana amin'ity herinandro ity izay vokatra zay a efa vita tamin'ny herinandro ilay fitsiriana nataon'ny solotenan'ny kafy teny amin'ny kianja zany a dia iny moa ilay hoe nazasana hivokatra tamin'ny alahady omaly zany a dia tsy nivoaka omaly indray ilay vokatra fa andrasana amin'ity herinandro ity indray zany a ny hoe nahazo fankatoavana ve isika sa tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny kafy misy tombony maromaro mety ho azontsika anao anatin'izany rehetrarehetra zany a dia mbola mipetraka amin'ny fantaniana zany zao ary samy miandry a izay vokatry ny fitsirian'izay avokoa ny rehetra amin'izao fotoana izao miaraba tompoko eny tompoko izy indrindra afaka maneho hevitra avy hatrany ianao salama tompoko yo allo oui afaka maneho hevitra avy hatrany ianao tapaka ny antso a dia misy SMS hafahafa salama dafy a mba efa nazonareo vaovao ve le mikasika n'ilay volamena nalefa ny Turquie avadika vola 500 ariary avy aty Toliary ezatsika ho jireny zay a dia mampitaina amintsika eo ihany a ny mahakasika izany salamakolo a tianay avy aty Toliary ny mpamaraka maro tsy anasa dia mirongatra ny jamala fotsiny mifokatra jamala fotsiny no ataony zareo manao zavatra tsy fahitany fotsiny misaotra makasitraka